Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia azo lazaina tsy maharaka ny tolotra eo amin'ny siatra ny fiompiana omby eto Madagasikara indrindra manoloana ny alatromby. Heverina fa vahaolana ialana amin'izany famokarana amin'ny alalan'ny fiompiana lehibe sy ny fanafarana karazan'omby akana ena. Fiarina anisan'ny mbola manana no avy eto Madagasikara ny sehatry ny fiompiana omby. Mbola malalaka ny tinady ary tsy maharaka ny tolotra eo amin'ity sehatra ity raha ny famokarana ena no resahana. Anisan'ny vahaolana izany ny famokarana misimisy kokoa ny amin'ny alalan'ny fiompiana lehibe sy ny fanafarana karazan'omby akana ena eto Madagasikara. Io ihany koa ny heverina fa vahaolana ialana amin'ny halatromby izay tsy mety fongana eto Madagasikara raha nambara ny tipahay toe-karena ity. Ny fanjakana ny fandimby teto dia fa manao opération militaire foana fa tsy foana ny halatromby hatramintsika miteny izao. Ka mampahay toe-karena dia mahita zay hoe misy lafiny ara-toe-karena no vahaolana azo atao mba hafana mamahan'io bebe kokoa ary zay ngamba ny fomba hahomby indrindra amin'ny fahitana azy. Ka ohatran'izao ny fandehan'ilay halatromby ny olona mpiary omby eto Madagasikara dia mihary omby tsy ho amidiny eny an-tsena fa rehefa sahirana izy na misy zavatra ataony zay vao mivarotra an'ilay omby. Nefa be da be eto Madagasikara ny olona te hihinana an'ilay omby. Misy elanelana ny omby amidin'ilay olona sy ny omby hohanina zany. Dikan'izay zay elanelan'izay no mahatonga an'ilay hoe lasa misy opportunité ho an'olona sasasany dia angalarany ilay ombin'olona tsy amidiny dia amidiny eny an-tsena zany. Ka ny vahaolana amin'izany zany dia tokony ampiditra ombitsika ho harina eto Madagasikara ho amidy eny an-tsena. Ohatrany hoe reny akoho matavy reny, reny kisoa matavy reny, ohatrany hoe reny akoho manatody reny mba ameno an'ilay tsena zany mba avela amin'izay ny ombin'olona tsy amidiny fa mba omby atao amidy no harina eto Madagasikara. Dia zany miteraka asa be da be zany satria isy fandraharana madinika maromaro ary tena ho maro be mihitsy hisehatra anatin'io anisan'ny vahaolana iray zay amin'ny tsy fananana asa zany. Hiteraka koa zany tombotsoan'ny firenena satria andoha hetra daoly ireo zavatra fa ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana aloha zany dia tokony ampidirina eto ilay zavatra ary tokony atao politika ny mpanjakana mihitsy no manao an'io raha tiana ihena ny halatromby eto Madagasikara. Marihana fa anisany mampahantra ny tapany atsimo sy ny asan-dalo indrindra fa ny halatromby na dia manao ny asa ny ireo mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana dia matetika tsy voatohatra izany asa raha tsy izany.